Iombona ivavaka tsika ry havana. Ry Andriamanitra rainay sy any an-danitra tsara indrindro. Faly misaotra sy mamy voninahitra anao zay sady mankasitraka anao. Satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay ary tsy takatra ny sainay izany. Misaotra Tompo satria fantatray fa fitiavana mandrakizay no tiavanao anay. Ary ny fitiavanao anay dia tsy ho levina mandrakizay. Misaotra betsaka Tompo izany fitiavanao izany. Dia ampianaro izay manana fitiavana toy ny tiavanao anay. Satria fantatray tokoa Tompo fa izahay dia zanakao ary tokony hanahaka anao Andriamanitra malala. Dia ampianaro anay mba hifankatia araka ny sitraponao sy ho fanomezam-boninahitra anao. Misaotra anao izay satria fantatray fa sitrakao tokoa ny vorianay tahak'izao satria hoy ianao endre tsara sady mahafinaritra ny rampiralahy no miara-monina. Ary ny fitiavanao Tompo no mahafaly anay, fitiavanao ny fialianay toy izao tokoa. Ko manatrefeny izao fotoana izao ianao mba ho voninahitra anaranao rery ihany. Dia mamindrafo aminay satria fantatray fa na eo aza ny fitiavanao anay fa ny mpitiavana izay ataonao aminay isan'andro dia tsy matateraka ny sitraponao izahay, tsy mahay mampifaly anao izahay. Noho izany Tompo dia mangataka famindrampo aminao izahay satria fantatray fa izay mitsotra sy mafoy ny fahotany no azo famindrampo. Ary ianao efa nampanantena fa matoky sy marina ianao fa raha mieky ny fahotana izahay dia mamela ny olokay ianao ka manafaka anay amin'ny tsy famarinana rehetra. Dia aoka mba ho feno ny fanahy masinao izahay, mba hahafahanay mandray ny fampianarana izay tianao ampitaina aminandray amin'ity androandroany ity. Ary aoka Tompo ny feonao rery no eninay amin'izao fotoana izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no isaoro anay sy hanomezanay voninahitra anao. Misaotra ary Tompo. Amen. Izany tokoa ny tononkira-mbavaka sandratray Andriamanitra amin'ny somaraim-baovao omenao anay izao. Tena hoe feno ny fitiavanao izahay. Dia ilay fitiavanao tsy misy fepetra sady tsy misy fetra. Ilay fitiavana tsy miandry takalina. Ilay fitiavana mamonjy, manavitra, manangana, mame voninahitra. Fa izany tokoa Tompo ny nataonao anay matoa izahay amin'izao toeram-pahasoavana izao. Samy laza fa zanak'Andriamanitra. Mandova ny fiainana mandrakizay. Dia ilay fitiavanao izay nambaranao hoe tsisy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny aina hamonjy ny sakaizana. Ny sitraka izany fitiavanao izany izay Tompo. Ary izany indrindra no mahatonga anay te hianatra, hipetraka eo an-tongotra ao indray ankehitriny. Fa ianao nefa nilaza fa raha misy tiao ianao dia hitandrina ny ditiko izy. Dia ampianaro izay mba hitandrina ny teninao, mba tsy ho mpiaino-panadino ka hamitaka ny tenanay Tompo. Fa raha mpianatra anay indray ianao amin'ity maraina ity dia ny fanahy masinao anie nanokatra ny vavahady-sainay rehetra, hitarika anay amin'ny marina, ary indrindra ame fo endry manetry tena ho anay tsirairay avy. Anaiky toy ny zaza fa marina ny teninao, ary vonina ankatoa izay rehetra ambaranao, mba hame voninahitra anao ny fiainam-panambadiana izay manatrika rehetra eto, hame voninahitra anao ny fiainany tsirairay avy izay tonga eto Andriamanitra. Fa tsara tokoa ianao amin'ny fiainanay. Dia mankasitraka sady ary amin'ny valim-bavaka ny amin'ny fitahiana magaga ho arosonao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia mbola mamerina ny arahaba izany ho antsika tsirairay avy. Izao tsika vao niaona tamin'ity taona ity dia manonona ihany koa ny fiarabana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny firarian-tsoa izany ny atolotra anareo dia ao amin'ny Timoty faharoa toko 7:9. Mora tadidry be ilay izy satria 3:16. Tsika mahatsiaro an'ilay Jaona 3:16 dia anisan'ilay 3:16 ao anaty Baiboly izy izany fa tsy Jaona fa Timoty faharoa. Timoty faharoa toko 7:9. Dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Hoe raha tsika mamaky an'izay efa mahita. Timoty faharoa toko 7. Tesaloniana azafady tompoko. Tesaloniana faharoa toko 7:9. Hitatsika? Hoe raha mamaky amin'ny anaran'ny Tompo hoe ary ny hanome anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra.
Ary ny tompon'ny fiadanana ane ho aminareo mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ho aminareo ane ny tompo. Iza le tompon'ny fiadanana? Jesosy Kristy le tompon'ny fiadanana. Izay no ambarany amin'ny Jaona 4:7-7 hoe fiadanana no velako anareo sy ny fiadanako no omeko anareo. Dia ozy izy hoe tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Jesosy Kristy ny tompon'ilay fiadanana ambareto dia ny olona efa manana ny Jesosy Kristy amin'ny finoana ao am-pony izany tamin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fandraisana azy ho tompo sy mpamonjy no afaka misitraka izay fiadanana. Tsy ny olona rehetra akory ny sitraka izay fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy izay, fa izay rehetra efa manana ny Jesosy Kristy velona amin'ny finoana ao am-pony no afaka misitraka an'izay fiadanana ny Jesosy Kristy izay. Dia ozy izy hoe tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Hay misy karazana fiadanana anankiroa, hay misy manome fiadanana karazany anankiroa manome fiadanana antsika. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ozy. Indray izany ilay fiadanana omeny Jesosy Kristy, indray ilay fiadanana omeny izao tontolo izao. Tia izao tontolo izao tia koa manome fiadanana. Fa tsy mitovy ireo fiadanana roa ireo araka ilay tenin'i Jesosy teo ihany hoe tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao fanomeko anareo. Fa inona ilay fiadanana omeny Jesosy Kristy? Raha mijery tsika eo amin'ny Filipianina 4:4-5 sy ny 7 dia izao no ambarany hoe aza manana amin'inona amin'inona ozy fa aoka ny fivavahana mba ny fifonana no entinareo maneho ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadanan'Andriamanitra izay miariny izay mihoatra no ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany hoe fiadanam-po sy fiadanan-tsaina. Fiadanam-po sy fiadanan-tsaina izay Jesosy Kristy ihany no tena mahay manome an'izay, ary izay olona manana ny Jesosy Kristy ihany no afaka misitraka an'izay. Fa izao nefany na dia efa manana ny Jesosy Kristy ary tsika dia misy fotoana tsy misitraka an'izay, tsy maheno an'izay fiadanam-po sy fiadanan-tsaina izay. Izay fiadanam-po sy fiadanan-tsaina izay mihitsy na dia ao anatin'ny olana ary na dia ao anatin'ny zavatsarotra azy, izay nambarany hoe aza manana amin'inona na amin'inona na ao anatin'ny zavatra mampanahy mampitebiteby ary dia afaka misitraka izay fiadanana izay, satria izy mihitsy ny mandrakotra n'ilay fiadanam-po sy fiadanan-tsaina na dia ao anatin'ny ady sarotra ary. Dia izay no ataony hoe aza manana amin'inona amin'inona. Raha tonga ny fanahiana izany aza milonao fa mety raha aty amiko. Raha tonga ny zavatsarotra aza milonao fa mety raha aty amiko. Raha tonga ny ady sarotra ao anaty fiainam-panambadiana, ao anaty fiainan'ny ankonana, aza variana misavoritaka ao fa mety raha aty amiko. Izay le hoe aoka ny fivavahana ozy. Dia mifinaso ny zavatra nataonao ihany na tonga ny korotana io. Aoka ny fivavahana ozy izy mba ny fonana ary ny fisaorana. Isaoro io zavatra mitrango io satria izay ny tenan'Andriamanitra, misaora amin'ny zavatra rehetra ozy. Dia rehefa manao an'izay tsika dia avy izy. Rehefa metoraka ny aminy tsika dia avy izy ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny olona izay metoraka amin'Andriamanitra izany ao anatin'ny zavatsarotra, ao anatin'ny zavatra manahirana, dia ho tanterahan'Andriamanitra izay hoe ho rakofako ny fiadanako ny fonareo sy ny sainareo. Amin'izay fotoana izay fo misy ny fiadanan'Andriamanitra, fo misy ny saina misy ny fiadanan'Andriamanitra hiatrika an'ilay zavatsarotra. Dia tsy mitovy mihitsy, tsy hoe ny fo misavoritaka be sy misavoamboana be, ny sainana misavoamboana be, satria ny zavatsarotra tsy maintsy hatrehana, tsy maintsy misy zavatsarotra ao anaty tokantrano, tsy maintsy misy zavatra manahirana ao tokantrano. Fa manana ny Jesosy Kristy tsika ilay tompon'ny fiadanana afaka mamehtsika an'izany. Dia izay mahafahantsika hoe misitraka n'ilay fiadanan'Andriamanitra mandritry ny taona. Amakivaky an'ity taona ity tsika, efa lasa izay ny ray volana, efa ray volana sy tapany izay ny lany. Mbola misy volana maromaro miandry antsika eo mandritra n'ity taona ity. Ahoana ny sitrahako an'ilay fiadanan'Andriamanitra.
mandrakarivo zay ny teniny ary ny fiadanan'Andriamanitra ozy ary ny tompon'ny fiadanana no anomenareo fiadanana mandrakarivo amin'ny zavatra rehetra. Tsy misy zany trangan-javatra ka tsy afahantsika misitraka n'izay fiadanana zay fa misy anjarantsika ao anatin'le izy. Tsy mandeha ho azy zany hoe izy ny tompon'ny fiadanana dia ataony ao amiko mandrakariva ny fiadanany. Tena ao anatin'ny fony mihitsy no andrakotra ny fiadanana. Atsika mandrakariva mandava nyity taona ity fa inona le anjarantsika? Ny anjarantsika dia le manana le réflexe mitoraka ny amin'ny foana mba holohany amin'ny zavatra rehetra izy. Izy ny voalohany indrindra amin'ny fiainantsika hiatoransika ao anatin'ny ady sarotra sy ny zavatra manahirana. Dia ho tanteraka amintsika tokoa ne zany teny zany hoe ary ny tompon'ny fiadanana ne anomenareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Amen. Androantsika hiresaka ny hoe mpivady mifaneho fitiavana dia anisan'ny tena hoe zafaty fa tany Maivatanàna koa nanao an'izy ity zany dia nomeko nataoko aty aminareo aty. Mpivady mifaneho fitiavana dia anisan'ny ahafahan'ny mpivady mifaneho fitiavana bebe kokoa hatrany ny mahatsapa hoe tsara ny roa noho ny ray. Ina moa ny tiana lazaina an'izany dia hoe sofa nisy ianao eo anilako, sofa misy ianao, sarobidy ny fisianao eo anilako. Fa izao koa le anankiray mahatsapa hoe sarobidy ho anao ny fisiako eo anilanao. Raha vao tsy mahatsapa an'izay zany le mpivady dia goragora le firaisam-po, goragora le fitiavana. Tsy sarobidy be rehefa fa mahatsapa an'izay hoe sofa nisy ianao eo anilako. Fiteny moa fa lamody be mihitsy hoe merci d'exister. Zay ohatran'ny slogan be foana le izy dia raha mifanoratra anara dia merci d'exister. Fa tena hoe tena heninao ve fa sarobidy ho anao ny fisian'ny olona io eo anilanao. Ary ianao ihany koa ve mahatsiaro fa sarobidy ho an'io vadinao io ny fisianao eo anilany. Dia izay le tenin'Andriamanitra hoe tsara ny roa noho ny ray. Tenin'Andriamanitra mantsy izy ity. Ndao hoe raha tsika mamaky eo am-pitoriteny 4:7-20. Ndao hoe raha tsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fa misy valiny tsara ny fisasarany. Raha misy lavo izy dia haren'ny namany. Fa mahantra ny lavo izay tsy mana-namana anarina azy. Ary koa raha miara-matory ny roa dia mafana izy. Fa atao ahoana no hampafana ny irery? Raha misy maresy ny irery aza ny roa tsy ho leony tsy akory. Ary ny mahazaka 3 olana tsy mora tapahana. Zay zany le tenin'Andriamanitra eto. Ampitoriteny izy dika teny iombonana, amin'ny dika teny iombonana izy dia mazavazava kokoa. Ndao hoe raha tsika mamaky indray hoe sambatra kokoa ny olon-droa noho ny mandeha irery, fa mahatsara ny valikasasarany zany. Raha lavo ny iray dia misy mpanarina, fa loza kosa ny ansingany raha lavo satria tsy misy mpanarina izy. Mafana kokoa raha olon-droa no miara-matory, fa ahoana kosa no hampahafana ny matory rery? Manan-kery kokoa ny olon-droa hanohitra izay miady aminy no ny singany miady irery. Ary ny mahazaka 3 olana tsy mora tapahina. Ie, dia ho alaitsika tsirairay ireo andinin-tsoratra masina ireo, ahoana ny ampiarana azy tokoa ao anatin'ny fanambadiana mba tena ahafahana mifaneho fitiavana zany. Mpivady mifaneho fitiavana. Zay zany le hoe tsara ny roa noho ny ray. Dia zay hoe sambatra kokoa ny olon-droa noho ny mandeha irery. Inona no antony? Mahatsara ny valikasasarana izany. Tsara ny roa noho ny ray fa misy valiny tsara ny fisasarany. 9:7 amin'ilay teny teo. Raha mijery an'ireto vady reto fotsiny tsika izao, maninona izy ireo? Miara-mibata zavatra. Asa vokatra be ngamba le fihinam-bota ao an-tanàna dia ndao tangosana kia.
ohatra fotsiny izany dia ny tango rehefa avy eo mibataina tsy zakako kia andao iarahana mitondra zay misy valiny tsara ny fisasarany fa tsy mahatsiaro reraka be hoe anakiroa ny miara-mibata an'le izy anakiroa ny miara-mitondra an'le izy na hoe vavy niarany etsena dia ohatran'izay ary zay raha mijery ny sary eto tsika dia mandrakantitra olona roa efa antitra reo zao mbola tsy miova ary zay mihitsy le ilaina ao anaty fanambadiana tsy miova mihitsiny izay toe-po zay izay toe-tsaina zay izay fipampitondrana zay Andriamanitra moa dia niteny mihitsy hoe mandra-pantitra reo dia tsy miova dia tsika izany raha milaza fa vahoakan'Andriamanitra zanak'Andriamanitra dia manahaka le raitsika dia manana an'izay koa tsika tsy miova tsika ao anaty fiainam-panambadiana fa tsy hoe fa antitra dia eka azaka daladala eo re zay moa tsy matetika ny tenenin'ny olona sy efa samy antitra zao koa fa raha mbateny hoe faneo fitiavana na ohatr'izany milary azaka daladala eo efa antitra zao koa tena diso be mihitsy zany eno tena diso be mihitsiny tena mahafinaritra be ara rehefa hoe any efa ohatran'izao dia efa lasa daholo ny ankizy efa ary elatra ny ankizy matetika moa tsy mahatonga an'ireny tamin'ny tao-tokantrano zany mbola teo daholo ny ankizy dia tsy mba nanam-potoana ny kolokoloana le vie de couple zany le mpivady za zao mahita tanora mbola eto dia tena hoe mizara mikolokolo ny fiainam-panambadianareo manana fotoana manokana ho anareo mihitsiny akoatrany hoe mandeha miasa mikarakara ny ankizy sy ny rehetrarehetra amin'ny fiainana ny anjara fanompoana ty am-piangonana sy ny rehetrarehetra maka fotoana ary ny fotoana zany ho an'ny mpivady tsy misy mihitsiny ary tsy ataony devoly misy mihitsy zany fa alaina le izy tena alaina le izy ty fotoanantsika roa dia zatra kolokoloana le fiainam-panambadiana zany dia rehefa antitra dia zay le hoe tanareo tsika zany zatra le hoe zaro amin'ny lalany tokony alehany zaza iny le hoe zaro iny zany raisitsika foana hoe ho amin'ny fitaizana zanaka marina fa zay le teneniny eo fa itsika mihitsy tsika lehibe mihitsy ny mila misy zavatra mila zarotsika ny tenantsika dia ohatr'izay le mpivady zaro mizatra mihitsy nareo mivady mikolokolo ny fiainam-panambadianareo tahaka an'ireny fikolokoloana voninkazo ireny ka na dia mandrakantitra azy dia tsy miova le firaisam-po ao anaty fanambadiana vao mainka mamy be le izy ao anatin'le fanambadiana satria lasa daholo ny ankizy dia tsika roa sisa dia fitahiana be hoe tombontsoa be zany zay nga matiako teneny hoe tombontsoa be hoe mpivady miarakantitra zany tena tombontsoa be mihitsy satria efa tsy otsony ny ankizy fa be da be ny zavatra hitako mpivady rehefa samy antitra mifanorosory sisa dia inona no atao lasa mandeha manasaviritaka tokantrano zanaka any mandeha any amin'ny tokantrano zanaka any foana natao antony-draharaha nefa fa niteny Andriamanitra hoe noho izany raha lehilahy dia andao ny ray sy reniny ka hikambana amin'ny vadiny fa tsy misy hoe mbola hitohy hikambana amin'ny ray aman-dreniny dia matoa misy ny mandao dia misy ny ilaozana dia izay indrindrany ny fahatsapantsika hoe ho avy ny fotoana ilaozantsika andeha ireo ankizy ireo fa andao kolokoloana ny fiainam-panambadiantsika dia nyzao andao dia nyzao izatra hikolokolo ny fiainam-panambadiantsika fa reo ankizy ireo nge olon-kandalo vanim-potoana ndraisan'ny formation fanabiazana ny vanim-potoana hijanony notokantrano fa tsy arakantitra amintsika io fa ny vaditsika ny arakantitra amintsika tsy fantatra na impiry any namerina zay fitenena zay fa mahatsara antsika ny teny averina ozy ny tenin'Andriamanitra ndrendray adiana io vadinao io ny arakantitra aminao io ny aranjoko aminao fa ny zanakao anorina tokantrano vaovao izy dia anana ny fiainany manokana izy zay mila apetraka tsara ao anatin'ny fosy ao anatin'ny saina zany dia izay indrindra no mahatonga an'le mpivady tena mikolokolo tena kolokoloana ny fiainam-panambadiana tsara ny rono no ny ray fa misy valiny tsara ny fisasarana
mifanampy mba hazahoana vokatra tsara, mifanohana. Zany le izy hoe mifanampy, mifanohana. Mahafinaritra be mihitsy zany hoe mpivady mifanohana zany. Tahaka izao. Tsy hoe ny lehilahy natao hitady vola dia tsy manao ninina mihitsy ao an-trano. Fa tena mifanohana ny vehivavy koa. Na dia hoe ao an-tokantrano ary ny tena sehatra voalohany numéro 1 tokony hisy azy dia manampy koa izy amin'ny fampidiram-bola. Manampy mety hoe zavatra misy fahaizana manao na ohatran'izany dia afaka manampy koa izy. Mifanohana amin'ny fitaizana ny zanaka fa tsy hoe le ramatoa no be voka dia le ramatoa no mampinono dia le ramatoa no mitaiza dia rarahan'le vehivavy no manabe an'io zaza io. Fa rarahan'ny mpivady no manabe zaza zany mitaiza azy mipolopolo. Fanohana amin'ny lafiny rehetra zany tsara ny roa noho ny ray. Matetika mihitsy betsaka ny olona miteny hoe betsaka ny olona miteny hoe matetika misy olona miteny hoe za sady lahy ny vavy. Misy dikany be izay fitenena izay, sady lahy ny vavy. Tena mahatsiaro izy hoe tokony misy mifanampy aminy fa tsy afaka mifanampy aminy tsony, mety hoe tsy eo tsony, mety hoe tsy mandray ny andraiky ny ohatran'izany fa tena hoe tombontsoa be mihitsy tsara ny roa noho ny iray. Jereo tsara, mahafinaritra be le mpivady miaraka mitondra ny ankonany amin'ny fitiavana tenin'Andriamanitra, amin'ny fitiavana vavaka. Misy fotoana ny raim-pianakaviana miaraka amin'ny zanany vavy manokana, miara-mandinika soratra masina, miara-mivavaka. Misy fotoana ny renim-pianakaviana ohatr'izao miaraka amin'ny zanany lahy kely, raim-pianakaviana sy ny zanany lahy. Tena hoe fajereo ny vokany, zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza. Mahafinaritra be mahita zanaka ohatran'izao. Le mpivady miara-mifandrimbina, miara-mikolokolo an'ilay ankonana. Hatry ny fony zaza ianao ozy izy dia nahalala ny soratra masina izay le 2 Timothée 3:15. No le mpivady mifanohana, mifanampy amin'ny fitondrana ny ankizy ao amin'ny tompo. Ho tian'Andriamanitra, hanana an' Jesosy mihitsy dia ny fahazazana. Tena hanana an' Jesosy eo am-pony amin'ny fahazazana. Dia lasa tian'Andriamanitra izy, lasa tia ny ten'Andriamanitra, tia vavaka. Dia melehibe izy miditra ao amin'ilay fahatanorano. Inona ny arovan'ny zatovo ny lalaka-leny tsy voaloto. Indraindray misy an'izany ao an-tokantrano hoe le lehilahy fotsiny manao an'izany na le vehivavy fotsiny. Fa le mpivady araka le sary hitantsika teo aloha teo manana fotoana an'izany. Dia hozy ny tenin'Andriamanitra manaraka bakitsika. Raha misy lavo izy dia haren'ny namany. Fa mahantra ny lavo izay tsy manana namana anarina azy. 10:10. 10:10 zany le hitantsika teo. Manatsara ny valika sasarana le roa noho ny ray. Fa eto koa le hoe tsara ny roa noho ny ray fa izao ny vokany. Mifanarina ao anaty fahalavona. Ohatran'izao. Fa mahantra ozy izy ny lavo tsy manana namana anarina azy. Averiko foana efa fiteniko foana koa ty le hoe namanao numéro 1 rehefa manambady ianao ao aorianan'i Jesosy Kristy dia ny vadinao. Tena namanao io. Tena namanao akaiky anao indrindra io. Dikany hoe namako numéro 1 dia hoe izy ny dododoko voalohany, izy ny zarako voalohany, izy ny antorahako voalohany ao aorianan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy zany numéro 0 dia izy numéro 1. Zay. Tena namana. Fa tena mampalahelo be fa rehefa manao conseil conjugal zay mivady tamin'izany dia matetika mihitsy misy miteny hoe za tsy mahatsiaro hoe namako ny vadiko. Za tsy mahatsiaro izy hoe namako ny vadiko. Iza zao ny tanora manatrika eto? Misy tanora ve eto? Fa misy tanora eto? Iza koa ny tanora, atsangano ny tanan'izay tanora manatrika eto?
Tanora mbola tsy manambady ny resahako misaotra anareo. Satria nahoana vao mifankahita mifankaty dia kivadivady no atao fa tsy mba hoe andao aloha hinamana, andao hianatra hinamana. Mahafinaritra be zany a. Anambady foana nge 50 taona, hifanorokoroka foana, hifanafosafo foana, anao firaisina rano foana. Fa tena miana zany hoe mifampinamana, mifankalala, mifanohana, mifanampy. Fa tonga dia kivadivady no atao dia efa tsy maintsony zany hoe minamana zany. Zany hoe mifombana mpivady nefa tsy izay ny tokony ho izy zany ao anatin'ilay izy. Fa le finamanana, le mianatra amin'ny namana tena sarobidy be mihitsiny. Mianatra mifanohana, mifanampy. Amin'iny mantsy le mbola le tanora mifankaty iny a, amin'ny fotoana mahamety azy io. Fa tsy la tanorana 13 taona sy anona olona tsy irresponsable no hiditra amin'izany koa. Dia amin'iny fotoana iny a, tena mbola tsy misy sarja, tsy misy zavatra mavesatra hoe mbola mieritreritra ny sakafo, ny fivelomana, mbola tsy mieritreritra n'inona ao anatin'iny fa le tena hoe dia amin'iny afaka tena hoe mifanohana be, mianatra n'izany hoe mifanampy amin'ny zavatra maro. Dia rehefa mpivady amin'izay dia tena mpinamana, mifanarina ao anaty fahalavona. Aza adino a fa amin'ny fotoana anankiray ianao no mety lavo dia mila mpanarina. Toerana ifandimbiasana amin'ny fiainana. Tsy misy zany hoe za dia matanjaka be foana, za dia izao foana. Ndovaka itsika Galatiana 5:2. Fampitondra izay mavesatra areoko izany no hataterahanareo ny lalàn'i Kristy. Lalàn'i Kristy moa dia hoe le hoe fifankatiavana zany izay voafeny izay fitiavana izay daholo ny lalàna rehetra. Rehefa manana izay fitiavan'i Kristy izay tsika dia tsy mampijaly, tsy mamono, tsy mampahory, tsy manino satria izay rehefa ao le fitiavan'i Kristy dia tanteraka ho azy daholo ny lalàna rehetra. Fa tsy hoe mpinetaneta-pona zany koa dia hitomanina. Fa mba vehivavy koa izy zany, izay vehivavy mantsy mora mitomany. Izay mihitsy ny fisiôlôjika ny vehivavy zany izay tsy mitovy mihitsy ny vehivavy sy lehilahy dia raisina izy. Inona mampalahelo anao, inona ohatr'izany? Ohatr'izao ao anatin'ny ohatran'izao no tena ahitana an'izany hoe maneho fitiavana. Fa anisany koa le hoe rahalavo ny anankiray. Izay mahatonga an'ilay ady mantsy misy nanomboka tao. Dia simba ny fifandraisana. Fa ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra? Mifandeferaka mifamela heloka ianareo. Raha misy manana lahelo amin'ny sasany, tahaka ny namelan'ny tompony heloka ireo, naoka mba hamelanareo heloka kosa. Ny famelan-keloka dia fanehoam-pitiavana. Zay. Fa ny fanekena koa fa diso dia mifona, tena fanehoam-pitiavana. Zay. Fa ny zavatra misy matetika fanao n'izao tontolo izao dia ohatr'izao. Dia mangatsika ny fifandraisana dia eny fampiavinavina eny mandritra ny hafiriana dia rehefa samy leo dia mifampiresaka ihany. Fa ny vady tena hoe mifaneho fitiavana dia rehefa afaka ny fo ao anatin'ilay ady a dia manantona. Ny fo na afa nandratra anao. Ndry naratra tokoa ianao tamin'be nataoko teo. Mamela avy ianao. Fa le anankiray koa rehefa mahita an'izay dia hoe mamela anao a. Dia mahatsiaro tiana koa le anankiray navela ny fahadisoana. Satria izao raha nanao fahadisoana le anankiray tamin'io fotoana io, aza adino fa ho avy koa ny fotoana hanao fahadisoana koa ianao. Tsisy olona tonga lafatra ao anaty fanambadiana. Ao anaty tokantrano tsy misy tonga lafatra. Fa le fifamelana sy le fifonana, le famelan-keloka sy fifonana tena fanehoam-pitiavana be mihitsiny. Tena mamboatra zavatra be da be mihitsy ao anaty fifandraisana. Ary izay indrindra ny olona ao amin'ny Kristy tsy mijanona eto ny azy tahaka ny izao tontolo izao. Fa misy ity zavatra ity dia ohatr'izao.
mifona kia mamela kia dia miara-mivavaka rehefa avy eo aseho amin'ny asa fanamela heloka tokoa. Io matetika zany be da be mihitsy ao anaty fanambadiana, tsy misy io parti ambany io, nefa milaza vavivady kristianina. Fa mijanona ny fotsiny dia mangina ny fotsiny, misy vahiny dia misy vahiny tapaka dia lasa mifampiresaka indray dia ohatrany hoe vita. Fa tsy izay ilay izy. Fa tena manatona ianao dia mifona. Raha tena Jesosy Kristy marina no antsika amin'ny alalan'ny fanamasina. Raha tena manana fanamasina marina tsika, dia io fanamasina io mampatsiahanao hoe naratra nge le vadinao e. Mandratra nge le zavatra nataonao teo e. Ohatra izany koa ny mpianina, ny zanaka. Za moa mampiditra le ankonana foana ao anatin'ilay izy ohatra izay koa. Reny mpianakaviana sy zanaka mifamela heloka mifampifona. Fa jereo, satria fiainanao tokantrano ty ray mpianakaviana sy ny zanany kely. Na ny tony kely tony ary dia efa zaro amin'ny lalana tokony aleny. Mahafinaritra le mpiray tampo. Mpiray tampo koa. Mifanantona koa mifona. Mifona hafa nanao an'izao tamin'ilay teo. Mamela hafa ianao. Ka itsika ray aman-dreny ny modely ka. Le ray aman-dreny mihitsy ny modely. Dia efa fiainana, rivotra iainanao tokantrano. Dia izay hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza. Dia hainy tsara mihitsy koa le hoe faranana zareo amin'ny fiaraha-mivavaka le izy. Izay foana, faranana amin'ny fiaraha-mivavaka rehefa mifamela heloka. Andao am-piorenina indray ny fifandraisantsika, fandray tanana dia miara-mivavaka. Fa ny ompitiavana izany tena mahatsiaro tiana ilay anankiray hoe ny navesatra tamin'ny kaile nandratra anahako teo. Dia mahatsiaro tiana ilay anankiray. Ary koa, tia indray ny andininy manaraka, vakitsika. Ary koa, raha miara-mandry ny roa, dia mafana izy, fa atao ahoana no ampafana ny iray. Arabaky teny. Tsy asiana fanazavana be ngamba fa mazava ho azy. Indrindra rehefa ririnina ny andro. Za rehefa mahatsiaro an'izany, rehefa mivadika efa maty moa izany, dia ririnina ny andro tena. Tamin'ny mbola teo rehefa ririnina ny andro dia izy miditra loham-pandriana foana. Miditra nefa boyeo to vita mihitsy izy ao misisika mafana be ry. Arabaky teny io, miara-matorika io moa izay ny tenenina. Fa mifanome hafanana. Izany. Fa ny ompitiavana izany, mifanome hafanana. Fa tsy hoe misakisany ikenao fa tsy. Asio boyeo te. Raha mangatsiaka ianao, asio bany tongotrao. Fa izao ny zavatra tena tiako tenenina antsika, ny fifampiresahana eo am-bivady dia manome hafanana. Mangatsiaka ny fifandraisana rehefa mpivady ny tsy manana fotoana hifanankalozana. Dia mangatsiaka ny fifandraisana. Ndresaka foana ke mpivady eo fa ahoana ny jirama, ny ekolazin'ny ankizy, motrina ny volao sisa, resahana daholo izany ny resaka. Fa tsy le resaka ohatra izay le resahana, fa le izaho sy anao. Izay toi et moi. Tsy le tanora kely, le ankizy kely 30 taona sy 40 taona reny le mampiarapiaraka reny, dia reny mahay be mihitsy an'le izy. Tsy reny. Fa tena ho an'ny mpivady mihitsy le mampiaraka. Izay mihitsy le mampiaraka. Ndao hampiaraka tsika roa, ndao hiaraka. Ndao hanokana fotoana ho antsika roa, zaho sy anao. Ka ny resaka atao ao tsy resaka jirama sy ekolazin'ny ankizy sy ny hofatrano sy ninona. Fa ny resaka ao ny any anatinao lalilany, mazarazarao. Inona ny mahavesatra, inona ny mahafaly, inona ny faniriana, inona ny mampalahelo. Dia fifanankalozana izany eo mivady. Hitanareo ohatra izao maka fotoana, asa sabotsy ny andro, dia tsy miasa. Dia mipetrapetraka eto ndao resadresaka tsika roa, ho antsika roa rery. Tsisy vola aky dia tsy afaka mivoaka fa ato an-trano eto miresadresaka. Misy fotoana koa ndao hiary hivoaka misy dia any. Dia anareo roa rery ny fotoana. Tsy mitondra ankizy,
fa tsy hoe entina indray ny ankizy dia lasa mandeha tsy izay le izy. Dia mifaneo hevitra, mifaneo fihetseham-po, mifaneo faniriana, fampizarany rehetrarehetra. Ao anatin'izay mantsy ny fankahalalana sy fankahazahoana. Fankahalala kokoa ianao. Aza adiny fa mpivady tsy efa nizaraiko teto ihany moa, afaka 7-20 taona ny vadiny izay mivady nisy zavatra vaovao indray fantatro taminy. Ay ve izy ito misy an'izay? Amin'ny teny frantsay misy hoe midécouvrir ny vadinao io foana ianao. Satria nahoana? Satria nanina? Satria izay tany Tomasina foana vao mivady, dia tany izay niainana nandritra ny 13 taona. Dia nifindra taty Antananarivo izahay, dia nipetraka taty izay, dia niova ny tontolo. Niova nisy fandraisana bebe koa tamin'ny fianakaviana sy ny rehetrarehetra. Tao anatin'ny tany Tomasina tsy nitranga izay. Fa taty nisy okazion ny sehoany izay zavatra izay. Teo any nahita hoe ay ve izy misy ohatr'izao hoe. Zandry tanora, misy surprise foana. Misy surprise tsy ampozinao hoe ay ve izy misy an'izao hoe. Ay ve izy manana toetra ohatr'izao hoe. Araky ny trangan zavatra miseho. Ka raha vao tsy olona matotra miditra amin'ny fanambadiana dia mipatitaka rehefa avy eo. Ay tsy naposika, ay izao. Nefa manao engagement eto amin'ny altara, manao fanekena eto, ho tianao, sy hamelona anao, na finaritra na marary na mitombo harena na mihamalahelo, na inona manjo antsika, dia hijanona aminao rery mandra-piavo ny fahafatesana. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, zara anina, dia zany tenenina zany. Ie. Dia mila mitombo amin'ny fifankahalalana ka raha tsy miresaka, tsy mifankahalala. Na ny zavatra nirasany io vadinao io aminao ary tsy fantatrao mihitsy. Anisan'ny tena faneho mpitiavana be. Matetika isika rehefa maneho fitiavana dia hoe tiako izy dia ataoko an'izao, tiako izy dia meko an'izao, tiako izy dia entiko ary. Fa tsy izay ny tena faneho mpitiavana. Fa ny tena faneho mpitiavana dia hoe tiako izy dia tiako ho fantatra inona no andrasany amiko mba ataoko aminy. Zay. Fa ilay anankiray mantsy ohatrany hoe fitiavan-tena, ohatrany hoe fahafaponao, satisfaction anao le izy. Tiako ianao dia ameko an'ity, tiako ianao dia ataoko an'izao. Fa hafa mihitsy le hoe inona no andrasanao amiko. Fa te haneho fitiavana anao. Tiako atsapy ianao fa tiako dia lazao amiko inona no andrasanao amiko. Mba ataovy zany. Androany 14 androany Saint-Valentin dia 14 février. Na izay fotsiny ara zavatra ifampiresahanareo mivady. Fa ny olona rehefa tetsy izay le mba tonga an'le hoe tsy hitako izay tsy ataoko aminy, meko an'izao na zanaka ary tsy hitako mety izay ataoko aminy, fa tsy mety afa-po mihitsy izy. Reraka be ka tsy ao anatin'le atantin'le izy, tsy ao anatin'le zavatra andrasan'le izy. Efa nitantaraiko teto le zanaka le hoe inona no mba te haneho fitiavana anareo dada sy neny rakizy ka inona no mba tianareo ataony dada sy neny aminareo fa te haneho fitiavana aminareo dada sy neny. Ny vola zany efa natao pré tany anaty paosy-tany hoe atao manam-bola tsika aloha vao miteny an'izay amin'ny ankizy. Telo menadany arany teny mba henony izay rehefa miteny ozy. Tsisy ny lana azy le vola tany am-paosy, tsisy ny lana azy mihitsy na kely ary. Zay ka ny atantin'le ankizy mba tsy ary tiany izy rehefa izay, satria izay no andrasany mafy. Dia izay le hoe ilaina be le mifampizara ohatran'izao ampivady mampisy hafanana, joie et chaleur. Zay mampisy fifaliana, mampisy hafanana ilaina. Ka izao koa mantsy ny tena olana rehefa mba manentana le mpivady manao an'izao zay dia hoe sisy miady ingeny efa ranay e. Ka satria tsy voatery hitovy ingeny hevitra e, tsy voatery hitovy ingeny fihetseham-po e, tsy voatery hitovy ingeny faniriana e. Ay izay zany ny heviny dia raisinao. Ay izay ny tsapany zany, mahatsapa an'izay izy.
ny anao koa zao mba tianao mihitsy hoe mba ho raisy ny ampanajana ny hevitrao, mba ho raisy ny ampitiavana ny fihetseponao, mba ho raisy ny fanirianao, mba tianao koa zany. Ka maninona rehefa miteniny anazy izy ny tonga dia manaka-peo ianao. Vady mifaneho fitiavana. Manana ny maizy azy izy, mba manana ny zavatra tsapany, mba heviny, mba faniriany. Niteraka firaisapo zay, firaisapo mampahery, niteraka fifaliana sy hafanana. Tena mahafinaritra be mihitsy ity fotoana ity. Zay mivady, zay zany efa lehibe iny izy lasa iny, lasany amin'i Jesosy iny. Fa zay mivady tena manana fotoana foana hoe mampiaraka. Tena ny zanakareo lasta da sy nefa andeha hampiaraka kely, dia tena fantatry ny ankizy mihitsy le izy. Ary ampianarina ny ankizy fa dada sy neny zany no tena mila mampiaraka be. Dia ho fatany koa zany amin'ny fiainany hoe ohatran'izay zany le izy. Dia ao anatin'le fifankalalana le tanora dia tena mizara an'izany hoe rehefa ao anaty fanambadiana ny tena tokony ohatr'izao tsika. Zay. Fa matetika ny tanora rehefa mivavy manambady kelikely toy izy, nanao ahoana nareo tao, nanao ahoana finaritra. Eny e, fa ay ve zany ny manambady. Enonao mihitsy le misy ohatrany fahatsofana-tenany zany, ohatrany misy zavatra hoe ay ve zany ny manambady. Tanareo dia miteraka ho azy zany eo. Le mpivady mihitsy ny aloha no manomboka ny zavatra rehetra. Tsy nisy ankonana raha tsisy mpivady. Fiainan'ny mpivady zany hoe mampisy hafanana ao anaty fifanakalozana, dia lasa fiainana ao an-tokantrano. Tena maka fotoana ny ankonana, tena ifampiresahana. Ohatran'izao. Ndresaka manokana amin'ilay zanaka. Ndao hampiaraka tsika mianaka. Tena ohatran'izany misy fotoana izay dia ndao tsika roa hampiaraka. Etiko ilay zanako anankiray dia izay miresaka. Miresaka. Mamoaka ny heviny fihetseham-pony ohatran'izany izy. Za koa mba mamoaka ny anahy aminy zany. Misy fotoana indray ny zanakay anankiray indray mampiaraka. Ndao nay miampiaraka. Dia dada sy ny zanako indray mampiaraka. Ny dada sy ny zanakay anankiray mampiaraka. Misy fotoana mampiaraka daholo izay menakavy. Zany zany mampisy hafanana zany. Fa le fiainan'ny mpivady mihitsy voalohany dia mipita ho azy any amin'ny zanaka. Ka rehefa an'izay ireo zanaka ireo hanorina ny tokantranony, dia lasa fiainany ho azy le izy. Fiainany ho azy any tokantranony le izy. Tsy amboamboarina fa fiainana. Satria tontolo namolavola azy tao an-tokantrano. Fa ireo zanaka ireo tsy manana bagazy hoentina akoatran'izay menao azy tao rehefa handeha izy. Inona ny tontolo namolavola azy tao, fa iny koa no entiny manorina tokantrano. Sao le mpivady mampiaraka. Dia ozy indray ny sasany, fomba-mbazaha. Fa fomba tsara dia ndao ianarana e. Andao ianarana. Ianarana ny zavatra tsara. Ny zavatra ratsy no aza raisina. Zavatra ratsy amin'ny vazaha aza raisina. Fa ny zavatra tsara avy aminy. Ndao ki hianatra an'io tsika. Ny kulturtsika gasy, ny antsika malagasy, ny kolotsainantsika. Fa izao, rehefa nandrain'i Jesosy Kristy ianao dia miditra amin'ny kolotsainan'Andriamanitra. Kolotsaina ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ny ao tena hoe kolotsaina ny fanehoam-pitiavana. Ka ny fanehoam-pitiavana amin'ny endriny rehetra ka tsy manohitra ny tenin'Andriamanitra. Dia atao. Dia marary ianao dia eo aloha. Dia na marary ary ty olo ity dia matsiaro tiany izy. Teraka hafanana ao aminy izay. Sary daholo moa ampitenenina ny sary fa miteny be ny sary. Ohatr'izao resaka joie et chaleur, hafanana. Fa misy koa manao ohatr'izao miara-milalao, misy koa manao ohatr'izao fa hozy izy zay nge manao an'izao e. Dia rehefa nontaniana izy, ary nareo mivady hoe mba miaraka milalao. Raha tsy olona dala koko.
miaraka manao jeu ka dia mba miaraka mikakakaka ame eo dia mba miaraka maninona eo hatramin'ny zazany amboaka ny mahazo hafanana sy fifaliana satria tadio tsara fa zaza io misy fihetsem-po io eniny daholo ny zavatra iainan'le reniny dia tia tsika zao fa tonga amin'ny 12 tapany voalohany ndaovaka itsika manan-kery kokoa ny olon-droa anohatra izay miady aminy noho ny singa ny miady irery izay le hoe tsara ny roa noho ny ray mahatsiaro hoe manana ekipy ianao manana ekipy ianao anatin'ny ady hatrehana izany hoe mifanohana ho amin'ny fandresena iombonana manoloana ny ady zay mifanohana ho amin'ny fandresena iombonana ary eto tsika dia efa mampiditra sady hoe ekipa ray inge ny mpivady tena ekipa ray ny mpivady zao ny zavatra mitranga manana mpampiady ny mpivady efa trany amin'ny voalohany mihitsy no mialona ny mpivady ny devoly dia Adama sy Eva tao amin'ny Saedena dia ny tafiany satria izy le anjely tsara tarehy be nazeran'Andriamanitra noho izy naninana n'Andriamanitra dia mialona izy satria reto mpivady reto no arian'Andriamanitra tahaka ny endriny olombelona no arian'Andriamanitra tahaka ny endriny nataony mpanjaka ny zavaboary napetrany tao tena dia mialona an'izay izy dia tena cible numéro 1 ho an'ny devoly ny mpivady halany mihitsiny tena halany mihitsiny halany devoly mihitsy izany hoe mpivady izany raha misy fanambadiana miorina dia efa halany devoly hoe ahoana ndray reny no anakorontanana ny reto hoe fa zao nefa tadidio tsy mahazo sehatra izy raha tsy amentsika sehatra satria izay ny tenin'Andriamanitra aza mame fitoerana ho an'ny devoly izy manao ny asany izay fa itsika mame sehatra dia ny tsy fananana an'ireny fotoana ho an'ny mpivady manokana reny sehatra mena ny devoly reny rehefa maka an'ireny fotoana reny ny mpivady ozy devoly lozy ity marina fa tena nikolokolo firaisam-po reto ovaka itsika nge Efesiana 4:12 hoe fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandrà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana amin'ny mpanjakan'izao fahamazinana izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra zay zany tsara ditsika hoe miresaka ady sika eto mantsy dia tsika maha hoe mpivady kristianina zany dia mila matsapa foana hoe tsy mitolona amin'ny nofo amandrà fa amin'inona amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra amin'ny mpanjakan'izao fahamazinana izao izy zay ny devoly zay mihitsy le mpivady tsy ny vadinao zany ny fahavalonao raha misy ny ady ao an-tokantrano tsy ny vadinao ny eritreretinao tafiana fa le devoly izay ameny toerana zay le aza mame fitoerana ho an'ny devoly dia le devoly ameny fitoerana ameny fitoerana izy zany lasa fitaovana teo am-pelantanan'ny devoly zay le izy dia le devoly zany no atakenao fa tsy ho vadinao io nge vadinao foana io fa le devoly ameny toerana natonga an'le ady dia lasa koa ianao maninona koa dia lasa koa anao mame toerana ny devoly koa dia mamaly koa tahaka ny hoe nisy afony rehetra zany teo avy amin'le anankiray dia tamin'le anankiray dia maninona mandraraka lasantsy eo amboniny etaniny devoly koa andraraka lasantsy eo amboniny satria mame fitoerana le valifaty zany fa mame fitoerana ho an'ny devoly ny fandeferana sy ny famelan-keloka sy rehetra zany raha zay ny tokony atao dia valifaty no atao satria mitolona amin'ny nofo amandrà fa tsy mitolona amin'le fanaratsy eny amin'ny rivotra jerentsika ny sary ty zao misy terrain de foot ty haitsika tsara zany dia
mpivady zany ny camp ray ny misy azy ekipa ray fa tsy hoe aty ny anankiray a dia aty ny anankiray fa ekipa ray izy aty ny devoly sy ny firongony zany mosary ray fotsiny fa tokony be da be izy zany de ny miaramila ny rehetrarehetra miaraka aminy eo ekipa ray aty de ohatran'izao mihitsy le mpivady de mitranga zany hoe misy tsy fifakazahoana zany am'le mpivady atao am'le ekipa ato de mifamonjy le mpivady ao anatin'le izy zay le hoe rahalavy ny anankiray de anariny namana fa tsy hoe tonga de lasa makaty amin'ny camp anankiray ty le anankiray de mifanjinjy eo fa tonga de mahatsapa hoe ty zany mahatonga an'le disadisy eto aminay roa fa zay roa ekipa ray foana vadiko nanao an'izany mihitsiny lasa raikitra ny ady teo izy mantsy ana ekipa ray nge tsika senao de lasa nangina tao anatin'le zahako nde avyavy iny ekipa ray tsika senao ndao iady iombona iady am'le ry de niaranandroka devoly ray zay roa miala mifanahano fampedina raha voatsapanao zay zavatra zay tenin'Andriamanitra aitsika be tsika tsy mitolona amin'ny hofamandrafa mifanaratsy any nefa mandrakariva de ivadinao io foana ny itolomana io ny adivana amoahana teny mandratra sy ny rehetrarehetra de inona moa zany ny pratika an'izany ny fampiarana an'izany ny fahatsapahanao efa tsy fahavalonao ivadinao io fa zay kanefa ny de zao fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra ho anao fa misy tsy fahatanterahana izy tsy olona tanteraka io ary ianao koa fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra ho azy olona tsy tanteraka koa ianao na de efa nandrain'i Jesosy Kristy ary tsika mbola tsy tanteraka fa rehefa miveriny Jesosy akatsika eny amin'irao ny lanitra de zay vao tonga amin'ny fahatanterahana-tsika zay no ambarany soratra masina samy tsisy tanteraka ao an-tranao de zay le hoe mifamonjy raha lavy ny anankiray nanao fahadisoana de ny anankiray manangana ekipa ray mpivady de camp ray ny misy azy trano ray no nenana fandriana ray no iarahana matory kitapom-bola iray fa tsy samy manana ny kitapom-bolany de eo de mifanjinja eo de otrinona ny za mandony ekolazin'ny ankizy zahako mivomafy keo sahako ny ankizy anankitelo be zao ny anao hofatrano fotsiny ampiana ny ankizy ray zany tsy zany mihitsy le mpivady fa otrinona ny vola miditra amintsika de manao budget zay maekipa ray mpivady miaraka manao budget aitsika be ny manao budget ny aty-am-piangonana rehefa mivoamera ny volontsika nefa ny tokantrano tsy manao budget otrinona ny miditra amintsika de miaraka mandrafitra budget de miampita any amin'ny zanaka zany ny zanakay tamin'izany amena argent de poche rehefa lehibe zany de mena argent de poche de ampianarinay manao budget mitantana an'iny satria ny argent de poche menay azy iny ny rakitra ny frais ny goûter iny zaro amin'ny lalana tokony alehany de ny mbola zazy izy de ampianarina mitantana matoky amin'ny kely de tendreny ho mpanapaka amin'ny be rehefa ny tokantrano amin'izay de ampianarina de le mpivady zany miaraka manao budget ny tsy maintsy atao ny tokony atao ny azo atao inona ny tsy maintsy atao tsy maintsy aloha ny hofatrano tsy maintsy fa ny voalohany keo tsy maintsy ny tompo ny voalohany fanomezana ho an'Andriamanitra de ohatran'izay fa tsika moa tsy hanao an'izay fa miresaka fotsiny hoe ekipa ray ny mpivady zatra ekipa ray amin'ny zavatra rehetra fa tsy hoe nofo ray ihany amin'le nofo ray ihany ny maekipatsika akoatran'izay samy manana ny azy samy mitantana ny azy fa ekipa ray amin'ny lafim-piainana rehetra fa ny ompitiavana zany ekipako ianao very aratsy eo ianao de ao anatin'izay ny hoe le saity zany tsisy an'le sary moa fa zay mihitsy ny hoe ny alahelonao alaheloko ny fifalianao fifaliako
ny adinao ady atrehako, ny fahorianao fahoriako, ny fahombiazanao fahombiazako, ny faharesenao fahareseko, iombonana daholo ny tranga, iombonana ny trangam-piainana rehetra, fa tsy hoe vaonao any ny olanao, fa inonao io. Dia rehefa avy eo nefa manao firaisana ranofo indray, zay tena mahavariana be mihitsy e. Vao ny olanao, aninao zany, fa azafady ny teny an'izay ako fa le firaisana ranofo mantsiny no izy tsy resahana fa ohatrany hoe zavatra tabou dia fa zavatra normal be eo anaty fanambadiana ary akasitrahan'Andriamanitra io, masina io, madio io, ary miresaka amin'io tena resahana. Ary izany anisan'ny resaka ao anatin'ny mpivady rehefa mifanakalo ny mpivady, tena resahana. Fa izy tsy resahana fa atao fotsiny, fa tena mila resahana io mba hampirindra an'ilay izy. Anisan'ny fanehoam-pitiavana mihitsy izany zavatra izany. Dia ity ny farany, maovaka itsika, ary mahazaka 3 olana sy mora tapahana. Azafady fotra ny zavatra diniko teto. Dia hoe ity le verset mantsy, manan-kery kokoa ny olon-droa ny ohatra izay miady aminy noho ny singa ny miady irery. Ie, tsy voateniko mantsy le teto izany. Le hoe ohatran'izay le niteneniko teo izay, le mpivady izany tena miaraka mihitsy manafika an'le asa, mila matsiaro foana hoe mamesehitra ny devoly tsika izany amin'ny zavatra be da be mihitsy amin'ny lafiny iray. Mamesehitra ny devoly ka io tsy ny zanaka ihany ny hoe zaro amin'ny lalana, fa itsika ray aman-dreny mihitsy, tsika le mpivady mihitsy mila manazatra ny tenany an'izay zavatra izay raha vao misy ny ady. Amin'ny voalohany aloha tsy mahay fa dia tonga dia mifandramatra eo foana, fa rehefa voninkianatra ozy Jesosy mianara amiko, ampianaro izay Jesosy, ampianaro izay na zany réflexe zany, atsapa foana isaky misy zavatra anina hoe le devoly menitsy sehatra mahatonga an'izay, za hanafika an'le devoly. Andaontsika roa hiaraka hanafika ny devoly fa aza mena sehatra izy. Zay le hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Mpivady kristianina fa tsy mpivady olon'izao tontolo izao. Ary ny mahazaka 3 olana tsy mora tapahana. Tsika mahazaka 3 olana, tady mahazaka, dia anankitelo dia famatopatorana, dia alaivo ange tapao fa sahirana ianao manapaka an'iny. Iza moa le mahazaka 3 olana? Ny lahy, ny vavy, ny fanambadiana ka ry olona tsy rarahan'olona 2 fa rarahan'olona 3, Jesosy Kristy. Zany tanora, tsy rarahan'olona 2 ny fanambadiana fa rarahan'olona 3. Ianao mila manana an Jesosy Kristy, le olona hovadinao mila manana an Jesosy Kristy. Zay Jesosy Kristy vao ivo ny tokantranonareo, ivo ny fanambadiana. Ny fifamatoram-piainan'ny mpivady amin'i Jesosy Kristy no atsapahany mandrakariva ny asaribidiny fananany vadiny eo anilany. Azadiny mihitsy le sary teo. Hoana ozy Jesosy? Ovaka itsika? Zany voaloboka dia nareo ny sampana. Izay miray amiko ary zaho aminy dia mamobe izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Tsy mahay miaina ny fiainam-panambadiana io. Tsy mahay mitia ny vadinao amin'ny fitiavan'Andriamanitra ianao raha Jesosy Kristy aloha le vonga-pitiavana mivelona amin'ny finoana ao anatinao ary averanao anapaka hitarika anao. Saingy ny tenin'Andriamanitra ianareo lehilahy tiavan'ny vadinareo tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany tenany hamonjy azy. Ianareo vehivavy manike ny vadinareo tahaka ny anikena ny tompo. Jereo foana miditra foana Jesosy Kristy eo amin'ilay andraikitry mivady ao anaty fanambadiana.
raha vao Jesosy Kristy zany eo vehivavy manaiky an' Jesosy Kristy no manan-kery ayanaiky vady. Lehilahy manana fitiavana an' Jesosy Kristy, miaraka amin'i Jesosy Kristy, tarihan'i Kristy no afaka mitia ny vadiny amin'ny fitiavan'i Kristy. Jesosy Kristy zay foana. Nafinaritra be le jeune couple natao mariage dia inona ny verset nampiasainy zareo mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Colossiens 1:18 dia le tapany faharoa. Mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy zany lohany amin'ny zavatra rehetra ao amin'ny fiainan'izy ireo. Lohany amin'ny fitantanam-bola, lohany amin'ny fiainam-panambadiana, lohany amin'ny firaisana ara-nofo, lohany amin'ny asa aman-draharaha, lohany amin'ny fitaizana zanaka. Jesosy Kristy nitarika an'ilay mpivady ao anatin'ilay izy. Lohany amin'ny fifandraisan'izy mivady. Satria nanontaniana izy hoe ahoana ny tena nahatonga anareo hanao an'io verset io? Io ny verset anareo. Fa zay ozy. Rehefa Jesosy Kristy ny loha mitarika anay eo dia combat de deux nègres dans un tunnel. Zay misy hoe alay fisaretsaina olona mainty be mihitsy dia miady ao anaty toerana maizina be tsy fakahitana intsony eo. Reto le mpivady zany jereo ny elanelany. Ty Jesosy Kristy. Rehefa miara-mandroso manantona an' Jesosy Kristy dia miena ny elanelana. Miara-mandroso ihany dia miena ny elanelana. Zany hoe mitombo. Miena ny elanelana dika zany mitombo ny firaisam-po. Mora tenenina fotsiny hoe mpivady dia mila mifankatia, mila zao. Fa raha tsy eo amin'i Jesosy Kristy, ditanareo efa nikena teo amin'ny alitara. Efa nikena teo amin'ny alitara iny dia mamarana hoe ny herin'Andriamanitra no iakinako ataterahako an'izany. Ataterahana n'inona? Le ho tianao sy hamelona anao, hijanona aminao rery, na mitombo arenina ame malahelo, na finaritra na marary. Fitiavan'Andriamanitra nge zany, agape zany. Fitiavana tsy misy fepetra sady tsy misy fetra. Nalatsaka renao amin'ny fiainana ity hanangana anao. Satria ekipanao napetrak'Andriamanitra eo anilanao aho. Dia izay le maharary, tsy hoe maharary lava lany ny vola. Zay le nafinaritra na marary. Le rangahy zay ozy izy nanitona tamin'ny vady koa, satria misy ohatr'izay foana, misy attirance physique amin'ny voalohany. Nanitona tamin'ny vady koa izy dia ny volony nafinaritra be, ny volony tena tsara be dia zay no nanaitra voalohany taminy ozy izy. Fa tsy hoe iny akory ny antony hanambadiana azy. Fa ohatran'izay. Aiza no fantarako ozy izy fa afaka 30 taona amin'ny fanambadiana izay ho sola izy. Satria vony cancer le ramatoa dia sola. Dia raha iny zany, raha iny ny hiazonanao an'ilay fanambadiana, dia tavela ianao dia tsy tanteraka le hoe ho tianao sy hamelona anao na finaritra na marary na mitombo arena na miamalahelo, etsetra. Za tena miteny ny tanora mihitsy hiditra amin'ny fanambadiana, mila dinihana be mihitsy ny teny iny hoe dakoro amin'ity ve tsika? Tena ho tanterahana ve ty? Mila anaovana étude mihitsy ny teny iny, ny fanekeny alohan'ny hidirana. Inona moa zany? Dia le mpivady manana an' Jesosy Kristy. Ary tsy vitany hoe manana an' Jesosy Kristy, fa manana fifandraisam-pitiavana amin'i Jesosy Kristy mandrakariva. Miombona, mpivady miara-mivavaka, mpivady miaraka mandinika soratra masina. Dia iny no mampiombona tahaka izao. Dia mifanakaiky akoho. Tsy hoe resaka vavaka foana zany sinona, fa rehefa tontolo mpivady le ohatr'izao, mandeha ho azy le ohatr'izao. Zay, mandeha ho azy re kavanany ry rehefa. Zay le hoe mpivady mifaneo fitiavany. Tapitra tompoko. So misy fanontaniana, so misy fanamariana, so dia misy inona koa izy teo? Azonareo anampiana satria nareo olona manambady ny olona manambady efa manana expérience, tsy voatery hoe feno le fampianarana teo. Fa zay aloha ny tarihan'ny fanamasina dia izay ny zaraina teo. Zay foana zany hitanareo le tenin'Andriamanitra reny. Iny izao tenin'Andriamanitra iny ny raintsika iny le mpitoro teny 4 iny.
ahoana no ampiarana ny teny iny zay. Tsara be ny mahay tenin'Andriamanitra be da be, fa ahoana ny fampiarana azy eo amin'ny fiainana andavanandro. Dia mivadiko moa mampanao an'izay foana. Rehefa misy fampianarana mandeha mipoapoaka be, tsara be ilay fampianarana, dia mivadiko moramora eo amin'ny toerany. Oui, mais comment? D'accord amin'izany teny izany. Fa ahoana amin'izay ary ny iainako an'izay? Ary izany ilay zava-dehibe. Aoko mpakatoy ny teny ianareo, fa tsy ho mpiainy fotsiny ihany ka hamitaka ny teny ianareo. Iny ary. Zay. Vavakantsika ary. Indre izany fitiavanao anay Andriamanitra dia niantsoanao anay hoe zanaka. Sady zany tokoa izahay. Dia satria zanaka dia manahaka anao ray. Tianao ray. Tia ny teninao ary tia mampiatra ny teninao. Raha misy tia aho ianao dia hitandrina ny didiko izy. Dia manaiky koa nefa izay tompo fa tsy tanteraka eo amin'izany hoe fanehoam-pitiavana izany. Dia soa fa misy ianao. Soa fa ekipa ray aminay koa ianao Jesosy Kristy. Na raha ho an'ny mpivady manokana dia ekipa ray ho an'ilay lehilahy ianao. Ekipa ray amin'ilay vehivavy ianao, ka lasa ekipa ray izy mivady noho ianao. Dia misaotra tompo nafahana ny fampizarana izany teto. Dia ianao ny hiditra tsehatra amin'ny fomba anao mahagaga. Ahatonga ny mpivady rehetra izay nanatrika teto androany andray dingana amin'ny fampiarana ny teninao ampitoroteny io. Mba tsy sanatria ho mpiainy-panadino ka hamitaka ny tenany, fa tena ho mpiainy-pakatoa. Ho anay tsirairay avy koa tompo izay nanatrika teto na ny tanora, dia mba tena hiasa amin'ny tsirairay ianao. Ahatonga anay atsapa ny asaribidina izany fanambadiana izany. Tsy ho zavatra ataotao foana izany. Raha tsy niaraka teto ny vady dia mba afaka hizarana izany koa amin'ilay vady any an-tokantrano. Dia arovo ireo tanoranao ireo Andriamanitra. Fa tsy kisendrasendra natongavany teto, ary tsy kisendrasendra na inony an'izany afatra izany meloa ny anambadiana. Fa manana planina manokana ho azy ianao. Manana hevitra heverana manokana ho azy ianao. Dia meo azy ny fahendrena avy any ambony Andriamanitra, hitondrany ny fiainam-pahatanorany. Mba hahatonga azy koa rehefa tonga ny fotoana dia hanana tokantrano ankasitrahanao. Hanana tokantrano miaraka aminao Jesosy Kristy. Be da be ny zavatra tianay ho tononona. Fa manao mihoatra noho izay heverinay ianao. Tanterao tompo ny sosiny tsara rehetra ho anay tsirairay avy izay nanatrika teto, ho anay ray aman-dreny, mba hiampitany izany koa amin'ny zanakay izahay. Ahitaizany zanakay. Ampianatra azy an'izany meloa, mba ho fantany tokoa ny zavatra ho atrehany rehefa tonga ny fotoana anambadiana. Mba ho modely ny ray aman-dreny izay rehetra nanatrika teto tompo. Ka na tsy amin'ny fampianarana sy amin'ny fitenenana ara, fa amin'ny fomba fiainany, dia ho lasa fiainany zanany koa izany rahatrizay. Dia mankasitraka sady ny amin'ny valim-bavaka amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Iaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra tomponay ao misaotra anao izahay fa vita ny famelabelarana sy ny fampianarana nandritra nyity herinandro ny fianakaviana ity. Tamin'ny androany ity dia nampianarinao izara fitiavana ny mpivady. Nahazo tombony izahay izay efa manambady, fa nahazo tombony ihany koa ireo izay mbola mpitovy satria afaka miomana sahady amin'izany fiainany tokantrano izany. Ary tsy eo anivon'ny tokantrano ihany fa eo amin'ny manodidina anay dia ampianarinao mizara fitiavana izahay. Mangataka aminao ary izahay mba ahitandrina ka anananay tokantrano fenonao ny fahasoavanao eo ambany fitiavana sy fiarovanao. Tandindondoza ny zanakay fa ianao hiaro anay, hiaro azy ireo. Ampiombony ary tantano mba hay manorina ny hoavinay
mitaiza ny ankonanay amin'ny soratra masina izahay. Apetraka eo aminao ny fivelomanay. Aoka hiasa sy hamokatra be sy tsara izahay ka ho tena mpanomponao. Ary aoka izahay mba ahay zara fitiavana amin'ny manodidina anay rehetra. Ankehitriny mametraka aminao ny asa fitoriana izay mbola atao, ny fandaharam-potoana ho avy rehetra, ny alady ny ankonana rahampitso, ny tetikasa rehetra ny fiangonana, ny fitohizan'ny fampianarana mitohy. Io manokana ihany koa ny mpampianatra anay Ramatoa Saoly Rakotondrambo, ny mpitandrina miaro soa izay manatrika anay eto, izay mitaiza sy manolokolo anay mandrakariva anao ny sitraponao. Meo fahasalamana izy ireo ary tantano sy ampaherezo hatrany mba ahomby be hatrany amin'ny asa izay efa nividinao azy ireo satria tsy mora izany. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany ary akambanay amin'ilay vavaka nampianariny manao hoe Anay San'Andranitra, masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakana, ataonay sitraponao, tantakiny any an-danitra, meo anay misy anana sahazavanay, mamelany elokay, tahaka namelana azy izay meloka tamina. Aza mitondra anay, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izao dia mangataka mpanajana ny Ray aman-dren'ny mpitandrina hitondra ny tsodrano. Ny rakitra dia ho tanterahantsika ery am-pivoahana rehefa avy eo. Ny ariavana miara-misaotra ny tompo sika tafita soa hatramin'izao sabotsy 14 volana febroary izao. Nofitiany ny mpiara-miasa avy ao amin'ny Voamiera, ny lohahevitra ny fampianarana rehetra sy izay mety ho votoatin'izany nandritra ny herinandro. Misaotra ny mpiara-miasa nitondra ny lohahevitra tamin'izao sabotsy izao, mpivady mifampizara fitiavana. Manantitra ny fiarabana sy ny firarian-tsoa antsika isan-tokantrano riavana mba hitombo amin'ny fifampizarana ny soratra masina, ny fampizarana ny fitiavana ataona moa ny izara raha tsy manana isika, dia mivantana isan'andro ao amin'i Jesosy Kristy ilay loharano ny fitiavana. Raisy ho tanteraka aminareo ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana nie hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy, mba ho saina iray sy vava iray ny rahanareo mankalazan'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Matoky izay niantso anareo, izy no hanefa izany. Amen. Aoka hipetraka no navavaka ampomangina isika. Ho an'Andriamanitra irery aliny ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.